Mbola falitavaraka amintsika hatrany atao anatin'ny vaovan-tsary ny televiziona malagasy amin'ity alahady farany herinandro ity ka raha sendra tratranao am-pisakafoanana indray ianareo amin'izao oro izao dia mirary ianareo zotomana sady manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao andro maneran-tany fa 70 ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ny androany fa 17 ny volana May raha ny zava-misy amin'izao vaninandro iainantsika izao nefa dia miasimba izay fifandraisan'ny mpiarabelona izay noho ny fivoaran'ny teknôlôjia indrindra ny fisian'ilay intelligence artificielle na saina voatr'olombelona antsointsika ihany koa hoe ilotsaina artificiale ka atao anatin'ny hetsika fanamariana izany izay nitanterahany fiangonana katolika dia nisy velakevitra ny resahana indrindra ny fanomezan-danja ny fifandraisan'ny olona samy olona ka mijanona ho fitaovana fotsiny ihany izay teknôlôjia sy ny saina voatr'olombelona izay na ny iao ny filazantsika azy fa tsy tokony feny olombelona akory ity fankalazana ity moa izay nitotosaina androany tetsy amin'ny Karamasinda Josefa Mahamasina velakevitra nampitondraina ny loha hevitra hoe ny fitantanana kristianina ny saina voatr'olombelona ny etika sy ny iraky ny fiangonana. Voerana Espérance Tantely Andriambelona amela betratra antsika mahakasika izay atao anatin'ny vaovan-tsary. Tokony manaja ny etika sy ara-moraly mifanaraka amin'ny asan'ny maha-olona ny fampiasana ny saina voatr'olombelona na ny IA mba tsy hifototra amin'ny olombelona ka hanimba ny fifandraisana. Fitaovana natao hanampy fa tsy rafitra manjakazaka amin'ny olona ny IA noho izany misy ny fitsipika ara-etika ahafahana mitantana sy mifehy ny saina voatr'olombelona mba tsy hanimba ny maha-olona izay manana saina afaka manadiady, mikaroka, misafidy, mamorona any ka lasa ny olona tokony hampiasany IA ho fitaovana no lasa manompo sy fehezin'ny IA. Tena izy dia hoe apetraka oloaraharana amin'ny maha-olona sy ny asiny. Ny olona le misaina, ny olona mikaroka, ny olona afaka mandanjalanja, ny olona manana conscience zany hoe nefa fantatra fa hoe mety hitera-boka-jatro ny zavatra anankiray dia tsy tokony ho aparitaka na tsy tokony atao. Fa matetika dia tsy rarahin'ny mpamorona izay fa hoe ny tombotsoa ara-ekônomika fotsiny ny tena tandrovo fa tsisy izay rarahiny izay vokatra ratsy apetraka an'izay. Dia anisan'izay ihany koa zany ny fitsipika aretika hoe tsy maintsy apetraka zany ny atao hoe ahoana ny fomba ahafahantsika reto Madagasikara hoe ahafahantsika manara-maso ny mpamorona. Manafay azy raha sanatria ka misy zavatra ratsy apetraka izay hoe intelligence artificielle izay. Le fanaramaso zany fitsipika fanaramaso zany tokony apetraka ihany koa. Ahafahan'ny olona malalaka, ahafahan'ny olona misafidy, ahafahan'ny olona manapa-kevitra araka ny rary sy nitsiny dia tsy maintsy apetraka ireo. Ankoatra ny fifehezana ny fitaovana io zany apetraka ho fitaovana zany ireo fa tsy apetraka hisolo atsika olombelona. Mitondra tombontsoa ny saina voatr'olombelona saingy maro ireo ambana terany eo amin'ny fisoloana ny herintsandry, ny heritsaina, ny herim-panahy, ny herim-batana sy ny herim-pamoronana ka mila apetraka ny fifehezana ara-etika izay iantsoroan'ny fiangonana ny fanairana sy ny fampianarana ny olona. Hitantsika teo fa mena fampianarana sy fanabeazana manokana mahakasika izay ny olon-dehibe fa amin'ny fanabeazana amin'ny ankapobeny ho an'ny zaza malagasy ihany koa dia anisan'ireo manana sekoly manabe zaza malagasy maro ny fiangonana katolika. Ny lycée katolika Sainte-Thérèse ao Antanifotsy manokana izao dia efa 70 taona no namolavolana izay zaza malagasy izay marobe no efa nahazo izay fanabeazana izay ka nisy hetsika fankalazana izany notrony ministry ny fanabeazam-pirenena tany Antanifotsy tany ary anisan'ny nanasongadinany fa zava-dehibe ho an'ny fitondran'ny fanavaozana izay fanomezan-danja ny fanabeazana izay araka ny fampitam-baovao ny onja andry amin'ny tany tsosolo teny an-televiziona malagasy any Antanifotsy. 70 taona nanabeazana sy namolavolana olomanga maro izao ny sekoly Masimbavy Tereza Antanifotsy. Ankehitriny dia notolorana medaly sy marim-pakasitrahana ireto folo mianadahy heverina fa nahavita be teo amin'ny lafin'ny fanabeazana sy ny fampianarana ireto. Nandritra izao lanonana izao ihany koa no nitondran'ny ministra ny fanabeazam-pirenena ny hafatra avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika. Filohan'ny fanavaozana moa no naniraka tongeto dia amin'ny fo feno fitiavana no anolorako omby kely anankiray ho an'ny sekoly mba fiaraha-misakafo ny ankizy. Za moa zany tena mpampianatra dia ny ankizy ny tena antom-pisiana ihany koa. Manarak'izany misy lelavola 79 millions d'ariary avy amin'ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika amin'ny fikarakarana ny carburant amin'izay fanamboaran-dalana eto
eto an-tany fotsy a dia ho atolotra ny filohamfanavaozana mivantana amin'ny député moa zany a fa mbola izy fotoana iverena keto tsy ho ela dia ifandinihana ny ka manokana ny eto an-toerana makasika ny fanabeazana tsy ataontsika ely zay amin'izay tsy tara dia ahafahantsika mamany olana izay eto an-tany fotsy. Manana ezaka tsangam-bato lehibe ny sekoly amin'izao jobily izao. Salle spécialisée en technologie moderne miaraka amin'ny équipement rehetra ao anatiny a dia izay izany no andrasana sy angataham-bavaka amintsika rehetra mba ho tanteraka samatsara. Izay no ataonay tsangam-bato ny fafitopolo taona to. Velombolo ny rehetra ary manantena fa hitondra fanavaozana ny lafin'ny fanabeazana izao fandalovan'ny ray aman-dreny izao. Zay mahakasika ny fanabeazana fa mbola mitohy ihany koa amin'izao fotoan'izao ilay fisoratana anarana biometrika ho an'ny olom-pirenena 12 taonany miakatra ka ho fampahafantarana ireo mbola tsy nisoratra anarana dia misy hatrany ny vaovao mikasika an'izay hoentsika ato anatin'ny vaovaon'ny televiziona malagasy amin'ny hariva tahaka izao mihazakazaka manao izay fisoratana anarana biometrika izay raha ny mponina any amin'ny distrika ny Vangaindrano manokana na dia eo azy ireo tsy fahatombanana madinidinika amin'ny fitaovana ampiasaina ka dia manaraka kaiky ny fizotro izay etsika goavana ataon'ny fanjakana malagasy izay ny tetikasa prodigie ny jery ny fizotron'izany tany amin'ny distrika ny Vangaindrano iny. Priskara kotonandrasana sy Andra Jonarvao no any toerana mahafantarantsika misimisy kokoa mahakasika izay. Andro sabotsy, andro tsy fiasana, misokatra ny fitoerana isoratana anarana biometrika eto an-tampon-tanàna ny Vangaindrano. Iray amin'ireo efa nilahatra maraina be i Honorine renim-pianakaviana. Efa nisy fotoa taty nody rehefa tandroany zany dia nanoka fotoa nanoka andro aho androany tontolo izay fitanana dia moda mahatonga nanoratra anara biometrika zany mba hangalany mombamomba na sy eto Vangaindrano fa misy ampandehanako agny dia efa mety avao zany izy. Nanomboka ny 12 aprily lasa teo no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fisoratana anarana biometrika ho an'ny distrika ny Vangaindrano izay misy commune iraika amby 30. Amin'izao izay dia manodidina ny iray alina eo no vita soratra anarana fa noho ny antony ara teknika dia manodidina ny 3,000 mahery eo no synchronisé makany amin'ny tatitra makany amin'ny foibe. Nambarany lehiben'ny distrikany Vangaindrano fa mazoto ireo mponina misoratra anarana biometrika na dia eo aza ireo olana teknika izay tsy maintsy mila vahana aingana. Somary manahirana dia ny amin'ny lafiny ara teknika nisy fahatarana ny fahatongavan'ny fitaovana anankiray ho an'ny commune tao Bekaroka noho ny fahasimbanana tany amin'ny fiofanana tany Anivon-drenivohiparitra tany Farafangana. Ankehitriny koa dia misy fahasimbana ny fitaovana anankiray ao amin'ny commune Ambanivohitra Matangy ary mijanona mihitsy moa ny fampiasana ny iray amin'izy ireo. Ny batery externe koa ho an'ny commune Ambanivohitra Iara amin'izao dia tsy mandeha nefa iny no tokony ampifandimbiasana amin'ny bateria izay ampiasaina ao anatiny. Ankoatr'izay rehetra izay dia ny amin'ny resaka puce satria misy fitoerana tsy adapté amin'ilay puce zany hoe mety puce orange ny tonga nefa any amin'ny commune tsy misy réseau orange no nampiasana nahazo azy. Efa nanao fangatana amin'izay nefa ny tompona andraikitra ary antenainay fa tsy ho ela dia amaly an'izay etaeta izay ny fanjakana amin'izay fanolonana izay puce izay. Taorianany tatitra natao tamin'ny tompona andraikitra momba izay tsy fihetezana teknika eo amin'ny fitaovana ampiasaina izay moa dia efa nandroso vahaolana ny tetikasa prodigie nidina nijery ny fahasimbana ihany koa ny orinasa Laxton izay mpamatsy ireo fitaovana ampiasaina mandritra ny fisoratana anarana biometrika. Miriso ny dingana amin'ny fisoratana anarana biometrika fa mandeha ihany koa ny dingana amin'ny fikonan-doparitry ny tanora amin'izao fotoan'izao. Namoro ireo sefokotany sy bentanàna tany amin'ny distrika ny Vohipeny iny zao ny avy amin'ny fitalevam-paritra izay misahana ny fanavaozana any amin'iny faritra fitovinana iny ka nandritra izany nitondran'ny fanendanana ny rehetra mba samy andra anjara mavitrika aneo ny etaeta atongavana amin'ny tena tanjona araka ny famitambavaon'ny Larion Razafintsotra sy Thierry Randrianasolo teny ny televiziona malagasy any Vohipeny. Vana tena izy ny vahoaka ny Vohipeny. Naneo ny hetaetany ireo sefopokotany sy ny ben'ny tanàna nandritra ny fiaonana teo amin'ny taleparitry ny fanavaozana faritra fitovinany. Amin'ny mahasolotena ny vahoaka azy ireo dia vonina hitondra ny fanasarana rehetra amin'ny fokanandoha
izay kasay ny fitondrana fanavaozana atao nisy olo tena avy ety an-toerana efa ela no nangetaeta fiovana ny rehetra ka hanoana hatrany ny fitondrana mba hatratrarana ny tanjona. Isika zao zany tafiditra agnatin'ny fahomagana ny concertation nationale ary magnetana rehetrarehetra zany mba hilomagna amin'izany satria andro ray lehibe anomezana setra ho an'ny tanora anomezana setra ho an'ny salamba-be-bahoaka io anomezana setra ho an'ny rehetrarehetra io dia izay zany gn'agnetanako hoe mba soatasika mba ny zavatra io fa mba sampitongavy sika vahoaka ohatran'izany koa ny chef-pokotany eto dia magnentana ny chef-pokotany ato agnatin'ny distriktany vohipeno ray manontolo mba agnamoran'izany sika fa tsy sika chef-pokotany koa niaga sarotra fanatanterana. Ireo maharary ny fiarahamonina no entina amin'ny fikaonandoha mba hivoana amin'ny fahantrana lalina mangezan'ny faritra hidina eny anivon'ny komina iresy olo tena mpanjakana hihaino ny hetaheta n'ireo vahoaka. Afa ao anatin'ireo olana goavana sedray ny tanora raha ny eto amintsika manokana ny tsy fananana asa, ny tsy fampiana asa ka manoloan'izay olana amin'ny tsy fananana asa eto an-toeran'izay indrindra dia misy teratany malagasy avy any amin'iny faritra Atsimo-Nosy iny mandrarary manana orinasa maromaro any Dubai sy Eropa ka nametraka fanamby izy ny ampitombo ireo malagasy mpiray tanindrazana hiasa amin'ny orinasany ampiena ny tsy fananana asa eto amintsika sady ampisehoana ihany koa fa manana ny mahizy azy ny malagasy raha eo amin'ny sehatra izay fandrarana iraisam-pirenena izay. Teratany malagasy manana fanamby manokana amaolana amin'ny tsy fananana asa eto Madagasikara ka niezaka nivelatra tamina fandrarana iraisam-pirenena i Radjaoson Jean Firmin nahatsangana orinasa valo ao Dubai izy nanokatra amin'ny taona 2014 faniriny hatrany ny hanampy ny malagasy mpiray tanindrazana amin'izay resaka asa izay ka ampiakatra hatramin'ny 9,900 mpiasa ho teratany malagasy avokoa. Voalohany moa project management, faharoa facilité management, fahatelo document clearance, fahaefatra import export, fahadimy real estate, fahaenina supermarché, manana supermarché anankitelo zahay, manana cafétéria anankiroa. Ka misokatra ho an'ny malagasy rehetra na olon-tsotra na mpanjara na olona vao hianatra hiasa aza eny fa na olona manam-paniriana hiara-miasa aminay sy hiasa aty Dubai. Efa nanomboka tamin'ny taona 2014 no niorina tao Dubai ireo orinasa ireo ary mbola manitatra ny sehatra hafa mifanaraka amin'ny filan'ny maro ny mpitantana anasongadinana fa manana ny fahaiza-manaony misongadina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny teratany malagasy. Omena tombony malagasy mifandray sy miara-miasa aminay satria tamin'ny voalohany ny orinasa dia nampiasa vahiny fa amin'izao kosa dia malagasy daholo no miasa atao anatin'ity orinasa eto Dubai ity. Ny tanjon'ny orinasa moa dia ny ampiroborobo hatrany ny sehatra ny fandrarana international zany hoe iraisam-pirenena mba ahafahany malagasy mandray anjara ao anatin'izay fandrarana izay dia afaka manampy anao ny orinasa ny lalan'ny taratasy ny resaka business plan rehetrarehetra ary afaka mifandray aminay ao anatin'ny site web www.radjaoson.mg. Ho an'ireo mpiasa efa navita be tamin'ny sehatra misy azy avy dia notolorana mari-pakasitrahana manokana izy ireo misa 430 mianadahy. Fanomezantsika ny vaovao ny mahakasika ny fanarenana ny takaitra ny rivodoza Gezanita ny amin'iny faritra Tsinanana satria mbola maro ny fiainan'ny mponina sasany no mbola tsy tena tafarina tanteraka ka mbola mitohy ny fanampiana ny traboina zany ka nisan'ny nahazo anjara zao ireo atao amin'ny komina Anjamana ny amin'ny distrika ny Brickaville iny izy ireo izay rava fananana sy trano ary manomboka miverina amin'ny laony tsikelikely ny fiainan'ny mponina andavanandro araka ny fampitambavaon'ny Emile Joselin. Tonga aty amin'ny komina Anjamana Brickaville ny fanampiana avy amin'ny fitonam-panjakana fanavaozana tamin'ny alalan'ny BNGRC homena ireto vahoaka traboina tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Gezani fanampiana toy ny vary 420 kitapo, tsaramaso 4 gony, siramamy 2 gony, savony 12 baoritra ary menaka sakafo. Natolotra teto ihany koa ny fitaovana novidiana tamin'ny alalan'ny volansiady toy ny fanitsoen'polo sy jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro misa 12
ary vilany be roa sy baolina kitra. Ankoatra ny faravana trano tamin'ny fandalovan'ny rivodoza dia nisy ihany koa ny fiakaran'ny rano ka maro ny fananana potoka teto amin'ny commune Andramanina. Karaha amin'ny etakito moa ny tsara ny hoe nitongona rano endriny ity tonga dia niakatra an-tanàna le rano. Hoe ndraika roa alina ndraika ny andro roy alina zay mahatonga an-tanàna rano. Fa izy tamin'izao dia tagnandrony ihany izy dia arivan'igny izy arivany amin'ny 12 alina izy niakatra. Le rano raha itondrasanao tegna potika, ny tanimbolonao potika dia tsy haiko raha tsy hay. Dia zany nanao tokony ho isy fagnampiana koa karaha avy aminahy manokana. Fa tamin'iny ngezan'iny zany dia andro amin'ny 12 alina dia niakatra ny rano. Ary ny tanàna dia seka efa difitra mihitsy. Fa juste hoe Andriamanitra niaro zany aloha tena hoe tsy nahafaty ny olona fa nilomango zany nandeha n'ilay fa ry amin'ny commune misy ry commune Andramanina. Zay aloha ngamba mahakasika ny zavatra jiaby mibiby fiompo maty daholo nentin'ny rano. Fa niaigna zany sisy zavatra. Eo amin'ny 8 fokotany zahay. Dia misy moa ny fokotany izay mbola tsy nahazo. Isan'izany ny bevorandrana. Fa le ankoatran'izay fa nisy ihany nahazo. Efa nahazo le fanampiana tao amin'ny fidy. Dia zahay moa araka le teniteo iny hoe mbola misy tsy nisitraka. Mbola manantena moa zany zay na fa mitsomitsy azy hita hoe ravin-dramaniry io tena vao mafy zany ny Andramanina. Ny solombavambaoaka ny Brickaville sy ny lehiben'ny distrika no nirahan'ny fitondram-panjakana fanavaozana nanatitra ireto fanampiana taty an-toerana. Raha naharegny ny fahavoazana nahazo an-tsena ny fitondram-panjakana dia tonga ta Brickaville tao ny filohampirenena colonel Mikael sy ny filoha lefitra ny antenimieram-pirenena Razarapera Fidel. Tsy adino ny fitondram-panjakana ny distrikan'ny Brickaville. Eto dia amafisiko. Tiantsika ny filoham-panjakana, tiantsika ny rafim-panjakana izay mitantana ny tany sy ny firenena. Ary zany no nahatonga ny fidy tonga taty izay atao hoe nizara vola, nizara ambioka. Nandritra ny fandalovan'ireo solon-teram-panjakana taty amin'ny commune Andramanina no nametrahana ny samboady ho an'ireo lefitra ny ben'ny tanàna miisa roa hiasa ato anatin'ity commune ity. Tany Brickaville izay fa tany Tomasina ihany koa dia efa vita ny fanavaozana ilay trano sekoly amin'ny EPP Ambohijafo izay ravan'ny rivodoza farany teo ihany koa. Fiara-miasan'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny BNGRC sy ireo mpiara-miombonantoka no nahavitana izany araka ny fampitambavao Andrea Flavienne solon-tenan'ny televizana malagasy any Tomasina. Taorian'ny ny fandalovan'ny rivodoza gezany dia maro ireo foto-drafitrasa simba nisan'izany ny sekoly eto amin'ny EPP Ambohijafo ity izay nataon'ny fitondram-panjakana lahara-pamena ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka mba hisian'ny fanarenana ity EPP Ambohijafo ity ka namaly antso tamin'izany ny avy eo amin'ny Save and Children ka natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny fanalahidiny ity sekoly izay nasiana fanarenana ity. Natolotra teto ihany koa ny table banc, nisy ihany koa ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ary eo ihany koa ny kojakoja maro samihafa ho an'ireo mpianatra izay mianatra amin'ity EPP ity. Isorana moa zany zareo mpiara-miombonantoka avy ato amin'ny Save the Children amin'ny fanomezana izay kanto dia kanto tokoa izay imonay fa hiteraka vokatsoa ho an'ny mpianatra indrindra indrindra satria azoty ny mpianatra andeha hianatra satria tsara ny toerana mahafinaritra azo iainana tsara. Azoty ihany koa izy hianatra zany hoe hiena zany ny fitsoanan-daharana hitombo ihany koa ny taony réussite ny mpianatra zany hoe maro tsara zany résultat-ny. Miara-miasa amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ihany koa moa ny Save and Children ka manao ezaka amin'ny famerenana aingana ny mpianatra, ireo mpianatra hiverina an-tsekoly taoriana ny fandalovan'ny rivodoza gezany lasa iny. Ny tanjon'izy ireo ihany koa moa ny fiahiana ny ankizy. Amin'ny Save the Children anay moa zany dia ankizy foana no an'izy ny asa rehetra ataonay dia anatin'ny asa iandraikentanay moa zany no manao ezaka mba ahafahan'ireo ankizy izay mianjadiana vonina toy ireny cyclone ireny toy ireny rivodoza ireny mba ahafahan'izy ireo miverina an-tsekoly amin'ny fotoana aingana indrindra. Dia anisan'izay zany no fanorenana an'ity sekoly ity satria ity sekoly ity dia rava tao an'ireny fandalovana cyclone dia nijanona moa tao anatin'izay ny fampianarana ny ankizy dia izay zany no anisan'ny arahanay miasa amin'ny Drena, amin'ny Cisco, amin'ny Tadetsekoly teo fanamboarana an'ity sekoly ity mba ahafahan'ireo ankizy miverina an-tsekoly aingana dia aingana. Ny sekoly moa no itoerana
azo antoka indrindra ho an'ireo ankizy mba hahafahana miaro an'izy ireo amin'ny herisetra isan-karazany. Ireo mpianatra avy amin'ny classe de 7e moa mianatra amin'ny ity sekoly izay nasiana fanarenana ity izay misy anankiroa ka miisa 420 ireo isan'ireo mpianatra ary ny mpanabe kosa miisa 12 amin'ity EPP Ambohijafy ity. Mahavelom-bolo an'ireo ray aman-dren'ny mpianatra moa ny tahaka izao satria mazoto ny ankizy anohy ny fianarana indray. Talenparitry ny fanabeazam-pirenena ihany koa moa dia anisan'ny mankasitraka ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miombona antoka amin'ny fiara-miasa tahaka izao. Resaka vonjovonja ihany fa vokatry ny aitrano kosa indray dia misy olona 370 traboina any amin'ny fokontany Morariva any amin'ny distrikan'ny Betrokiny. Tafo bozaka moa no kamaroan'ireo trano ireo ka anisan'ny nanafaingana ny fiparitahan'ny afo izany. Trano maromaro indray ravan'ny afo levina tao anatin'ny raim-pimaso ny arian'ireo mponina hatramin'izay ka vokatr'izay indrindra dia nahazo fanampiana vonjy ranovaky avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny BNGRC ireo traboina ireo naterin'ny solombam-bahoaka tany an-toerana moa izay fanampiana izay araka ny famitamba-bao ny Théophile Norbert solitena TVM any Betrokany. Trano 5 tafo tetsy amin'ny fokontany ny Morariva no may iray amin'ireo fokontany mandrafitra ny komina ambony vohitry Betroka. Trano 5 hafa tsy maintsy noravana ny tafony ny soroana ny avy-tsy nihitatra. Mpiara-monina 372 no traboina vokatry izany. Ny ndohan'ny afo moa dia ny tompo-tragno nahandro amin'ny andro hariva igny dia natokony eo ny nahandro ny afo mirehitry lasa izy nidina satria i koa mahampiratỳ mifidy ty reny mahomby dia nandeha netana ny namany agny koa ny hoe tetitetigny olo hariva moa olo avy an-tanà nandeha lasa nitetitety tragno igny agny izay atapany agny amizay nirehitsy amizay gn'afo tato afara zany nandadaka. Mainandritry ny famaizan'ny trano teny an-toerana avokoa ny tahiry-tsakafo n'ireo tantsa ny masom-boly ny fanaka samihafa mba amin'ny fitaovam-pianarana ny mpianatra. Mahay aby misy mitandrify aby amin'ny tokantragno aby rehetra izy mahay aby io. Efa miverina an-tsekoly ve reo mpianatra reo? Izy aloha efa mandeha miverina an-tsekoly. Inona ny ezaka natao tam'izay? Ny ezaka moa zany dia fa raha ny fianakaviana zay mba raha no samy magnatoratoraka raha aminazy fa mbo sy tafariny araky ny fombany. Nambaran'ny lehibe ny fokotany Morariva hatrany fa mbola olana lehibe hiandran'ny tantsa ao aminy ny hanarenana ireo trano may noho ny fahasarotany fitadiavana hazo ahafahana hanarina ny fahasombana rehetra amin'ireo trano ny tantsa. Fa nisy moa zao nefa nilanila akata fa nahazo akata agny efa misy efa tonga eto nefa dia ezaky be satria ny hazo momba anazy tena tsy misy fa dia atao zy fomba raha anazy tokony ho vita aloha heky. Raha vatany voanahary ny tatitra mikasika ny voinana hazo ireo tantsa ny fitondram-panjakana ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara dia nandefa fanampiana avy hatrany ho fanamaivana ny fahasahiranana ny tantsa atraboiny. Nisy zavatra voasaramo tanany avy amin'ny fanjakana zay solotena ny BNGRC naterinay miaraka mamranao MC satria ireo moa zany be da be ny zavatra fangatan'ny olona reo fa ny zavatra fanomendronay no naterinay zao aloha. Ka voalohany ireo sakasakafo naterinay dia saka voamaina misy vilagny misy ro ao misy kopy ao misy menaky ao zany mampiavaka an'ity fotranana fanavoazana ty zay taretin'ny Cornely Mikedandrenirina na tragno ray na tragno roa ka hoe hitany may dia manampy izy magnametry marika no mpiara-miasa aminazy. Miteraka olana ho an'ny toeram-ponenany ny tantsa amin'ireo tanàna ambanivohitra aty amin'ny distriktany Betroka rehefa misy ny fahamaizan'ny trano toy izao ny fanorenana trano mifanakaiky ny akamaroany mbola tafobozaka avokoa ny rano hampiasaina hifamonjena raha sanatria misy ny haitrano lavitry ny toeram-ponenany ny tantsa. Firenentsika kely ny vaovao mandinina ny tanora sy ny resaka fanananasa araka ity taremarika hoentiny miraindrianjafy amintsika ity dia anisany antony mahatonga ny famoizam-po amin'ireo tanora maniry tany izay tsy fanananasa izay ka raha ny eto Madagasikara dia voalaza fa ny 270 tanora milaza fa tsy mananasa antony mahatonga ny fikambanana Flow Over Madagasikara izy io anao hetsika manokana ho fanohanana ny tanora ary misy tolotrasa izay tohanan'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena etsy amin'ny UNSMPFLO amin'ny sabotsy izao moa no antanterahana izay ao ampahafantariny miraindrianjafy amin'ny sany Roger Andriamanana. Iray amin'ireo tanora 7 maneran-tany izany hoe ny 410 isan-jato no manana olana ara-tsaina. Ny famonitena dia isan'ny antony lehibe mahatonga ny fahafatesany eo amin'ireo tanora 10 hatramin'ny 20 taona ary ny tanany laharana 7. Anisan'ny antony lehibe mahatonga ireo tanora miditra amin'izay famonitena izay ny tsy famarinany ho avy sy ny tsy fanananasa ohatra. Tsy avabela amin'ireny ny eto Madagasikara.
raha ny fanadihadina nataon'ny afrobarometra dia manodidina ny 2.7 isanjaton'ny tanora 8 hatramin'ny 10 taona no milaza fa tsy mananasa. Antomatonga ny hetsika ny antsoina hoe overfloité izay fizarana eo amin'ny lafiny aragasy fa eo ihany koa nefa ny fampiroboroboana ny mahaolona na ny développement personnel eo amin'ny tanora. Mifidy androa hevitra izay mikasika ny hoe overflow izay misy an'ilay hoe développement personnel zany hoe ny tanora eo amin'ny sehatry ny fifandraisany amin'ny ray aman-dreny, amin'ny mpinamana, amin'ny zay lafi-pifandraisana rehetra ohatra amin'ny vatany, amin'ny tenany, fikarakarany tenany ho fampandrosoana anazy satria fantatritsika amin'izao vaninandro izao fa be dia be ireo tanora izay mamoy fo satria tsy fantany hoe inona no tena antony iainany sy hoe inona no mety ho aviny. Tena tanjo le hetsika zany dia miala eo ilay tanora fanomboana fiainana vaovao ilay izy fa tsy hoe zavatra ray lalovany fotsiny. Izany hoe miala eo izy mahafantatra bebe kokoa hoe za tika afaka mamorona asa ohatran'izao, za tika mahavita ohatran'izao amin'ny fiainako, mahavita manangana orinasa ohatran'izao aky, mahavita manampy namako ohatr'izao ary manana fifaliana amin'ny tenany izy hoe za kay olona tsara, za kay olona afaka mandroso fa tsy mijanona ao anatin'ny fahakiviana sy fibanjinana an'izay zavatra mety tsy hananany androany. Ankoatra ireo hetsika ireo moa dia misy ihany koa ny tolotra arak'asa. Misy ny recrutement sur place iarahana amina orinasa tena hoe efa eo amin'ny sehatra professionnel. Misy orinasa anankiray i-recruter plus de 3000 olona amin'ny io andro io dia azo adino ny CV sy ny lettre de motivation fa eo ihany dia ho azonao ny valiteny. Tanora manodidina ny 2 no andrasana amin'io hetsika ny sabotsy 7 volana May io eo amin'ny ENS Ampefiloha. Tsy misy ny vidim-pidirana, hetsika izay tohanan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ao anatin'izay resaka famoronana asa izay ihany fa resaka tao-trano efa misy eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao ny maison connectée izay trano fonenana orona miaraka amin'ny teknôlôjia mpivoarana avo lenta izy io naseho nandritry ny salon maison et déco izay nitanterahana tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina mikasika izay. Ankoatr'izay dia nandray anjara tamin'io hetsika io ihany koa moa ireo mpanao trano madinika manao asa tena ho ampahafantariny Nzaka Andrianarisoa sy Tantely Andriambelo. Sehatra fampivondronana ny matianina amin'ny resaka trano sy tany ny salon maison et déco mandray anjara avokoa na ireo mpiasa madinika miasa tena amin'ny fanorenana trano na ireo efa mpandrara vaventy. Natao ho an'ny olona manam-paniriana ny anangana na anaingo trano ifaneraseran'izy ireo mivantana amin'ny matianina amin'izany na eo amin'ny lafiny fitaovana na eo amin'ny lafiny ara-teknika. Nandritra ity hetsika ity no nahafantarana fa efa misy eto Madagasikara ny maison connectée manaraka ny teknôlôjia moderna ho fiarovana ny fandriampahalemana eo anivon'ny tokantrano. Araka ny maha maison connectée azy izay dia efa misy teknôlôjia moderna ao anatin'ny trano ahafahana migérer moa zany ahafahana ihany koa mameny ao an-tokantrano na izany ny amin'ny lafiny sécurité na izany ny filana amin'ny andavanandro raha tsy teny fotsiny ny varavarana sy ny ireo ataoko hoe sécurité an'ny trano nisy an'izay atao hoe access control izay zao tao anatin'ity hetsika ity izay fitaovana anankiray entina mamoa ny varavarana à distance zany hoe afaka any an-trano ianao any amin'ny farany ambony no mamoa ny varavarana aty amin'ny farany ambany miaraka amin'ireo caméra de surveillance afaka hitanao any ambony zany hoe iza no mandondona ao amin'ny varavaranao. Misy telefônina kely ihany koa intégré ao anatin'izay fitaovana kely izay ahafahan'ny olona ety ivelany sy ny ao anatiny mifandray mivantana. Tombony azo avy amin'ny hetsika toy izao ny fiakaran'ny etra miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Ny ampaham-betsaka amin'ny akora ampiasaina amin'ny fanaovana sy fananganana trano matsy dia afarana avy amin'ny velany avokoa. Nampiavaka ity andria amin'ny fahafolo ity ihany koa ny fisian'ny antsoina hoe espace énergétique. Iresaka kely dite isika amin'ity vaovao manaraka ity ho antsika mpankafy dite indrindra moa amin'izao andro mangatsika izao dia fantaro fa androany no mariana ny andro maneran-tany ho an'ny dite nataondreo teratany Sinoa eto Madagasikara raha toa ka ny 20 ny volana May ny tena daty ofisialy izany. Asa raha fantatrao fa ny Sinoa no nahita voalohany izay dite izay 4 arivo taona lasa izay ka mazava ho azy izany fa zareo Sinoa ny tena mpankafy izay dite izay ary maro be ny tombontsoa azo avy amin'ny fisotroana dite ary
fony zavatra be dia be ihany koa ny dite raha ho any zareo sinoa manokana. Tsara ho fantatra ihany koa fa anisany efa nosokajiny UNESCO isandreo harem-bakoka tsy azo tsapahitanana izay dite izay fa androany dia Miray Andrianjafy sy Jacques Rakitomanga no ampahafantarantsika misimisy kokoa mahakasika izay satria izy ireo izay isany nanatrika ny hetsika fanamarihana teny amin'ny ambassade de Chine teny. Ao anatin'izany zava-maneno izany no misotro dite ary ny fanakalo hevitra ny mpianakavy. Tsy zava-pisotro fotsiny noho izany ny dite ho an'ny sinoa fa mariky ny fitoniana, ny firaisany eo amin'ny fianakaviana, fiarahamonina ary ara-panahy ankoatra maha zava-pisotro ara-kolontsaina sy fitsaboana azy. Misy karazany enina ny dite sinoa. Ao anatin'izany ohatra ny dite mainty na ny thé noir, dite maitso, mavo, ny fotsy ary samy manana ny mampiavaka azy ireo izay nampahafantarina teto. Tany Chine no nahitana voalohany ny dite 904 taona lasa. Araka ny lovan-tsofina dia Sainon, amperora sy mpikaroka zavamaniry no nahita azy voalohany 7 sy 704 taona lasa talohan'i Jesosy Kristy. Rehefa nisy ravikazo ny latsaka tao anatin'ny rano mafana sotroiny ary nahitany fahasalamana. Amin'izao fotoana izao dia firenena 70 ny tena mampiasa azy ity ary lasa zava-pisotro faharoa ankafizina maneran-tany. Lasa fiarinkarena ho an'ny firenena maro ihany koa izy toa an'i Chine, Kenya, Sri Lanka izay manome asa an-tapitrisany maro izay nampidirin'ny UNESCO ho karazam-bakoka tsy azo tsapahitanana. Ny 20 ny volana May no natokany firenena mikambana ho andro maneran-tany ho an'ny dite nanomboka ny taona 2000. Teto Madagasikara dia naseho teto ny tantarany, ny fambolena, ny fikarakarana sy ny fitroana azy. Fa naseho tato anatin'izany ihany koa nefa ny fitafy nentim-paharazana sinoa na ho an'ny vehivavy na ho an'ny lehilahy, maneho ny bikan'ireo vehivavy sinoa mahitsy na taifinina. Antony mahatonga izao angamba antsa ny fisotroany dite. Ankafizo ane e? Ankoatr'izay dia nanaovana fifanarahanam-piara-miasa ny foanomoahana ny boky nosoratan'ny Lila Ratsifandriamanana i Kalamanga izay adika amin'ny teny sinoa. Miangasitrantsika betsaka Miray Andrianjafy nampitombo fahalalànantsika mahakasika izay dite izay nona fa manomboka eto izany tsika dia tsy misotro fe misotro dite fotsiny fa mba manana fahalalàna vitsivitsy mahakasika ny tombontsoa azo avy amin'izay fisotroana dite izay sy ny tantarany. Fa noho izantsika ny vaovao dia resaka fiainam-pikambanana sika amin'izao fotoana izao dia efa mananika ny ray alina ireo miaramila sandary lasa retirety izy ireo izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana antsoina hoe AMR. Efa mijoro ara-panjakana ity fikambanana ity ary nanao feonam-be izy ireo androany niresahan'ireo olana iainany ary tao anatin'izay feonan'izay dia nisy fanambarana ny raisana mangataka amin'ny fanjakana ny AMR mba hatao indray mandoa ny installation raisina aorian'ny ny fandehanana retirety izy ireo lasa fa mbola vona ifanamby amin'ireo mpitandro filaminana perinasa hamongonana ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ihany koa izy ireo araka ny vaovao etin'ny Vola Ravarasoa. Tsy fikambanana politika fa natao ifaneraserandreo miaramila sy zandary ny sotro-ronono ary ireo taranaka navelany ny fikambanana AMR na ny Association des Anciens Militaires miady ho an'ireo zo sy tombontsoa tokony hositrahany amin'ny fanjakana. Fikambanana efa niforona tany amin'ny taona 2004 saingy ny volana aprily teo vao nivoaka ny antota taratasy manamarika ny fijoroany ara-panjakana. Nanomboka tamin'ny 2005 efa niady ny ancien anamira tamin'izany dia nitohizana tamin'ny 2009 ny AM dia efa tsy etsonoa izany mpitarika an'ireo dia tohizanay izy tohizany AMR. Io zany rehefa tombontsoa tokony ho azon'ny maramila rehetra zany dia izay ny tanjonay. Misy ny problema goavana be mihitsy zany atrehnay amin'izao dia le alignement. Ny alignement zany
retraite le olona latsaky ny 20 ans de service tsy nahazo installation zareo tsy nahazo pécule fa dia tonga dia nody amin'izao fotsiny le installation io a alefan'zareo tsikelikely sady mbola misy mode de calcul tsy normal dia zay zany anisan'ny edina amin'izao io dia mbola ihany koa problème na veuve zany ohatra hoe 300 000 ariary ve niraisina dia ny atsasaky zay zany ny an'le veuve dia zay mbola entiny amelomany an'le zanany dia kely zany dia misy an'le rengagement zany le navita service dia lasa manao daly fotsiny ny akamaroany fa tokony ho rangazena zany analiny zany zahay anatin'ity fikambana ity manera amin'ny Madagasikara. Manana drafitrasa hanampinan'ny fanjakana mijoro ny fikambanana AMR miompana amin'ny sehatra maro lafy toy ny tontolo iainana sy anamafisantosika ny ezaka fampandriana fahalemana manerana ny nosy. Kasika ny environnement zay zany manana olona zay afaka manao protection ny environnement io dia ny resaka renseignement moa zany resaka hoe dalo sy ny namany dia zay zany efa miparitaka eran'ny Madagasikara any ambanivohitra be any dia afaka manome tsara miara-miasa amin'ny ny opérinasa ary ny farany zany dia le resaka sécurité zahay zany dia manana an'ireo le vata maramila le nody na vita service reo azo raisina tsara mihitsy ho an'ny filaminana zany any ambanivohitra rehetrarehetra any zany miara-miasa amin'ireo le gendarme sy ny karazany any aperinasa zany zay tompony plan d'action zay fanananay. Melipatrana anatina distrika 7 eto Madagasikara ny fikambanana AMR ivondronan'ireo miaramila sy zandary na vita be teto amin'ny firenena. Anna zavatra concerné anio tsy ho hitantsika. Ministeran'ny fiompiana kosa indray nanangana syndika manokana ho azy ny mpiasan'ny ministeran'ny fiompiana niona tamin'ny ministra izy ireo ary nandritra izany dia nisy ny fifanankalozan-kevitra sy famariparitana ny fomba iaraha-miasa vaovao entin'ny Zaga Serandrena Rasoa. Tsy fahavalon'ny mpitantana amin'ny ministera akory ny syndika fa azo atao tsara ny mandamina sy mandrindra ny fomba iaraha-miasa. Nanamafy izany ny SYNPIFI syndikan'ny mpiasa amin'ny ministeran'ny fiompiana izay nanao dinikasa niaraka tamin'ny ministra ny fiompiana. Rehefa nahazo ministera manokana manko ny sehatry ny fiompiana dia nanangana syndika ho azy manokana ihany koa ny mpiasa eo anivon'izany ministera izany ary andray andraikitra manaraka ny lalàna mifeny syndika. Amin'ny maha-syndika izay dia ny tanjona voalohany aloha dia ny fiarovana ny zoafototry ny mpiasa rehetrarehetra, ny fiarovana ny mpiasa indrindrindrindra ireo izay misedra olana eny anivon'ny toeram-piasana toy ny harcèlement moral ary ihany koa ny fiarovana ny tombotsoa iombonana ho an'ny mpiasa rehetra. Dr Andremasy Erinjanak'olona filohan'ny SYNPIFI dia nanamafy fa vonona ny an'olon-tanana eo amin'ny fampandehanana sy fampiroboroboana amin'ny ministeran'ny fiompiana ny syndika izay tariny. Tanjona amin'izany ny fisian'ny fiarahamonina mirindra eo am-panatanterahana ny asa. Resaka fampandrosoana ny amin'ny fahatra Sofias Diana indray sika hanamafy ny fifandraisana ara-toe-karena sy ara-tsosialy eo amin'ireo fahatra roa ireo ny fanamboaran-dalana miainga Antsuy Bialana na Andapa hamafisina ny fangatahana famitana izany araka ny antso nataon'ireo zanaka izay fahatra izay. Koatr'izay manoloana ny vidin'ny lavanila dia tokony hamafisina ny dinika ireo zanaka ampelezana Andapa izay eto Antananarivo nanao fihaonana araka ny vaovao tanteriny Ambinitsoa Andriamaservelo. Sombotry Madagasikara arabary ny distrikana Andapa manana lemaka midadasika maoro eo koa ny volo fanondrana toy ny kafe, ny jirofo, indrindrandrindra ny lavany. Faty antoka iraisany amin'ny faritra maro eto Madagasikara ny fahambaniany bidim-bokatra. Manoloana an'izany dia tsy mitazam-potsy ny fikambanana zanaka Andapa eto Antananarivo na Fizana. Toy ny Andapa manana lavany, Andapa manana kafe, manana jirofo sy ny maro isan-karazany. Ke akory ny fandiniky an-tapitra boribory ary ny zanaka Andapa dia miara-miasa amin'izay fitondragna misy. Zay tokony hasoan'ny distriktiny Andapa zegny no tanjona raha ny araka ekonomika no zahava. Ke zegny mahatonga ny zanaka Andapa tsy miraviravitagnana izy koa misy ataoko hoe contribution amin'ny fampandrosoagna ny distriktiny Andapa mba tsy ho afaran'olo. Zegny moa ny sloganay Andapa tsy afaran'olo par rapport na amin'ny distrikty hafa. Tetika asa-panjakana efa ela ny fampifandraisana ny faritry Sofia sy Sava amin'ny alalan'ny fanamboaran-dalana Belanana Andapa. Hanamafy ny fanakalozana ara-barotra na
ara-toekarena ny fanamboarana azy io hoy ny fizama. Io zegny agnisan'ny lalagna malaky ka raha ohatra zegny vita io tetikiasa io moramora amin'ny district ny Andapa magnondrana zay produit agnatiny ao aminy ary satria Andapa moa zegny tsy mihety Sofia tsy mihety ary zay moa zegny efa miara-miasa fogna indrindra amin'ny district Ravavy na ny Bealagna na ny Mandritsara na ny Befandriagna satria regny no mifanila bodirignitry aminay. Manao fionambe indray mandeha isan-taona ny zanaka Andapa manerana ny nosy zay atao eto Antananarivo tary ny fikambanana fizana andimihina ny fampandrosoana ny tanàna sy anamafisana ny fifankatiavana. Maro ny mandeha mitsapo-tegna atô nefa tsy mahay olo dia matetiky zegny tsy maintsy ny fikambanana no mandray an-tagna zegny ny antopisiany maro ma ny antopisiany tsy voalaza eto fa maro ny ara-sosialy ny ara-pedagozika ny araka-ekonomika koa satria raha ohatra marary ny ekonomin'ny district ny Andapa tsy afaka mizafoagna zay eto ary maro ny zanaka Andapa amin'ny tagna andraikitry ambony eto amin'ny firenena zay agnisan'ny pilier mialatsigny amin'ilay teny vahiny amin'ny fitodihana manokana amin'ny district ny Andapa. Mahery ny 5,000 ny zanaka Andapa mipetraka eto Antananarivo anisan'izany ny mpianatra amin'ny université izay mandalo eto taona vitsivitsy. Metsiketsika mihitsy ny zanaka ny avy any amin'ny faritra mila ravinahitra eto andrenivohitra ao anatin'izay fampandrosoana izay ary anisany mijoro ihany koa amin'izao fotoan'izao ny fikambanana fivondronana Bealanana ho fampandrosoana ny faritra mampivondrona sy manaitra ny fanjakana amin'ny asa fampandrosoana maro izay no antony izay fijoroana izay indrindra ny momba ny fambolena ny lalana sy zava-dehibe ny asa fanamboaran-dalana Antsoia Bealanana amin'izao fotoan'izao izy ireo satria efa tena mandroso ary ankasitrahany rehetra araka ny vaovao mbola hoentiny ambinitso Andriamasary Velatra. Noho ny aravoana sy fankasitrahan'ny mponiny Bealanana ny asa fanamboaran-dalana dia ohatra nefa vita goudron ireo lalana efa nasimpanamboarana mampitoha ny Antsoia sy Bealanana raha ny tati-baovao aseho matetika amin'ny tambanjotra serasera Facebook izay ataony zanaky ny Bealanana. Tsy diso izany no sady marina. Ny 12 melasa teo tamin'ny nandarovan'ny mpanao gazety ny TVM manodidina ny 1 kilometatra eo no nandrarahana goudron eto am-piandohan'ny fanamboaran-dalana eto Ankazobetsay. Efa ntsasa-manila ny lalana 10 kilometatra kosa no vita rarabato. Efa maro retetezam-bato vita sy andalam-panamboarana ary 15 kilometatra latsaka no sisa tsy voapasoka amin'ireo lalana tena ratsy dia ny aty manakaiky ny tanàna ny Bealanana. Maharavoravo fa tsy misy intsony ny fiara Land Rover sy tracteur raha mandeha Bealanana Antsoia. Faritra be vokatra ny distrikany Bealanana ankoatra ny tongolo sy voamaina ary kafe sy lavanila dia feno vokabary ireo kominina 120 izay manana lemaka midadasika ny ankamaroany. Saingy ny lalana moambokatra sy toadrano no anisany olana lehibe. Mampatsiaro ny fitondram-panjakana ny zava-misy ireto avy amin'ny fikambanana zanaka fivondronana Bealanana eto Antananarivo. Aminay any tany mamokatra tokony zahavina foton-drafitrasa jiaby mba ampitombo izay vokatra zay mba ampitombo vola miditra amin'ny vahoaka aminay any. Karaha zay koa ny fanamboarana lalana mba hiboahany vokatra mba ampandrosony any aminay fa aminay any tegna misy vokatra maro manan-karena raha maro aminay any. Amin'ny zanakam-pelezana zay ety zany satria presque manana olo maro zay agnatin'ny zafobe, manana manam-pahaizana maro, manana amin'ny ino izy ty karazana misehatra maro ka zay dia zafobe atoato dia hoavy hitondra ny anjara brikinay amin'ny fampandrosoana ny district ny Bealanana. Hoavy tsy ho ela ny fagnambaranay zay zavatra zay fa après ty fety tanay ety dia misy fiara-miasa tanay amin'ireo mpitondra fanjakana any fotony zay atany zafobe. Resaka sosialy sy fampandrosoana zany no tegna tanay amizay zay zavatra manahirana n'olo any zay vitanay no atanay. Tombony lehibe ho an'ny distrikany Bealanana ny fananana ambassador eto Antananarivo dia ny fikambanana zafibena zanaka fivondronana Bealanana mampiombona sy mijery ny sosialy ny zanaky ny faritra eto Antananarivo ry zareo. Manao fivorim-be indray mandeha isan-taona farafahakeliny.
indray isika efa maraparana ny vaovao averina ny asiny tany sy anajana ny fady ary ampahafantarina ny mpivahiny sy ireo mpizahatany zany mba hisoroana ny loza mety ahazo ireo mandika fady. Efa akaiky raha teo moa ny fotoam-pialatsasatra ka dia tsara ny mamantatra izay mba tsy hisy ny loza mety mitranga araka ny famitambavao ny Andro Marson solitenan'ny televizana malagasy any Morondava. Tafiditra ao anatin'ny politika ankapobeny fitondran'ny fanavaozana ny manome lanja ny kolotsaina isa-paritra amin'ny alalan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina izay iarahan'ny misalahy amin'ny fitalevam-paritra ny serasera sy ny kolotsaina ka nisy ny fidinana ifotony natao tao amin'ny fokontany Kimony kominy ambanivohitry Bemanonga ato amin'ny distrikany Morondava ny zoma fa 14 ny volana May 2024. Efa mialefy sy miavery tsikelikely ny kolotsaina ato amin'ny faritra Menabe noho izany ny fanaiky ny avy ato anivon'ny fitalevam-paritra ny serasera sy ny kolotsaina fa verina ny hasin'ny tany sy ireo fadifady aty ka tamin'ny alalan'ny fakakevitra ireo lonaky Tangalamena Olobe Antana Hazomanga no nisantarana izany tao amin'ny fokontany Kimony. Efa maro ireo taranaka aty afara efa tsy mahay izany atao hoe fady ary izay no mahatonga an'ireny ataoko hoe loza indraindray satria haligno izay fady izay. Aveto izahay androany hagnapody ary te hafantatsy hoe ino ny fady amin'ity toera moron-dranomasina manodidina ny Morondava ity dia hampafantatra ihany koa amin'ireo izay vahiny miditra eto amin'ny faritra Menabe mba hanajana an'izay fomba mampanao satria isaky ny faritra rehetrarehetra dia samy manana ny fadiny ka dia manentana izahay mba hanajana an'izay ary mila manontany any tompona andraikitra ny kolotsaina isa-paritra na ireo ray aman-dreny isaky ny toerana izay tokony andehanana. Toerana manamorona ny sisin-dranomasina ny tanànan'ny Kimony ka tokony hajaina sy hitandrovana ny fady sy ny fahadiovana. Ino aby ny fadin'ny ranomasina ny tanisa moa zahay teo ny koso sy ny onjy mikasika n'le fahadiovana koa iny sisin-dranomasina iny tokony hanaova maloto ao moa raha andrano koa no ireo vahiny fiteny isan-karazany ary mora angatana zay mba miatsika ny ray aman-dreny aloha nanao plaza aty indrindra fa mandalo ao amin'ny kolotsaina le ny paritra ny kolotsaina ao Morondava vo mety mandeha magnaminay aty ary tonga aty koa manantona ny tompon-tany na ny ray aman-dreny mba halala zay tokony atao. Samy nahatsapa ny fokon'olona fa zava-dehibe ny fanajana ny fomban-tany ary tokony tsy atao antsirambina. Marina moa fa ny arahan'ny fitalevam-paritry ny ponina sy firaisan-kina, fitalevam-paritry ny serasera sy ny kolotsaina Menabe izao dingana izao. Tsy hijanona ao amin'ny fokontany Kimony fa hitety ireo toerana rehetra manamorona ny sisin-dranomasina aty Morondava. Dia izay ankoa tompokilasy tompovavy no manakatona tanteraka ny vaovaontsika tamin'ity alahady ity ankatrahana feno sika tsirairay avy tany atokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany iaraka amin'ny indray rava voalohany mangindray isika rampitso alatsinainy tena ko mamy fotoananao manaraka indray veloma tompoko.